Rehefa nampitaraina am-ponina mambolana maro izay ny fahasimban'ny lalana ny bazary be Tolanaro dia hanomboka ny fanamboarana izany lalan'izany ka ho raisin'ny faritra Anosy tanteraka ny fanarenana azy ity raha ny vaovao tateriny Sely Adony. Efa ho antaonany no tapaka tsy azon'ny fiarana le ity lalana eto amin'ny fokontany Bazaribe komina Tolanaro izay mampitohy ny tanàna sy ny torapasika Libanona ity. Noho ny fiaramientan'ireo olomboatendry izay tarihindramatoa governoran'ny faritra iarahana amin'ireo sehatra tsy miankina ary ireo olomboafidy dia atomboka ny fanamboarana ity lalana ity. Araky ny fampanantenana izay nataon'ny faritra Anosy izay niarahana tamin'ny commune urbaine sy ny honorable député de Madagascar izay voafity eto amin'ny distrika Tolanaro dia atomboka zany zao ny fanamboarana ny lalana izay mampitohy Libanona sy Bazaribe. Sina ohatran efa manomboka zany zao mi-excavé an'ilay lava eto dia efa hiditra zany technicien manomboka amin'ity herinandro ity amin'ny fanamboarana tanteraka ronoina fa afaka fotoana fohy dia hipody amin'ny aloha zany fandehanan'ity lalana ity raha ataontsika hoe elaela zay ataontsika efa heritaona latsaka zay nanomboka misy lavaka nitatra ary zany dia fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana izay soloan'ny faritra tena eto hifanampiana amin'ny commune urbaine ny Tolanaro ary hanatanterahana ny hetaheta sy fitarainan'ny vahoaka ny Tolanaro amin'ity lalana tapaka ity ka izay ny zava-dehibe fiaraha-miasa ny zava-dehibe ary ny faritra Anosy dia manohana hatrany fampandrosoana ary manatanteraka ny fampandrosoana sy fandrindrana ny asa rehetra momba ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-ekonomika ny faritra Anosy ity tafiditra amin'izay ny tanàna voalohatra ny faradofay. Tanànasika zay manana maizazy ny lafiny santany ka dia manokatra ny lalana dia makany amin'ny toerana zay manakatsika any vonona ty lalana zay tapaka efa volana maro dia maro zay soatra nefika fanjakana ary eto moa dia mila raha ka manokatra koa governeran'ny faritra dia malala fa volana 20 tantanany ary dia tsy nataony ambany masika isika tanàna tanàna koa ny zavatra zay atao hoe tsy tanterakay zay ny fahasaratana maro dia nanampy misy fitaraina ny vahoaka eto tapaka ny Tolanaro amin'ny famoivoizana eto Bazaribe hoe tapaka ny lalana fa volana maromaro zay androany zany anombohan'ilay asa. Manoloana izay nefa dia misaotra ny fanjakana fibe ny tena izay soloany madame le gouverneur tena amin'ny fandraisana andraikitra aingana ho asa ty voatapabolana izay tokana amin'ny tanitsika dia hampikorisa ity lalana ity satria ny lalana dia sahala amin'ny lalany ratsika ihany io. Rehefa tapaka ny lalana dia tapaka ny fiariakarena satria tsisy famoivoizana ka zay ny mahazava-dehibe azy fa mino ary mampanantena nareo vahoaka satria zay telona naga eto tsy maintsy ho vita atsy ho atsy lalana io dia heverina ny fanaiky ireto tompon'andraikitra ireto fa samy andray ny andraikiny amin'ny famahana ireo olana mikendry ny tombotsoa ny vahoaka eo anivon'ireo komuna atao anatin'ny distrika ny Tolanaro amin'ny alalan'ny fifanomezan-tanana.